soatsy an'Andriamanitra tompoko amin'izao fotoam-pivavahana iarahantsika manotry n'izao dia andao tsika rehetra hiteka mafy dia mafy ho an'Andriamanitra. Raha mbola misy teka mirefitra be mihoatra amin'izany dia ataovy ihany. Alleluia! Arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra toka eto dia arabaina toy izany koa mpanompon'Andriamanitra Pasteur Miny izay hiaraka amintsika eto amin'ity fotoam-pivavahana androany ity. Andaontsika hivavaka ary ametraka ny fotoam-pivavahana hoe ho an-tanan'Andriamanitra. Ry Tompoandriamanitra Rainé Malala, ry Rainé Masina, Rainé izay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa no fahasoavanao lehibe tokoa dia ndreto izay vory miaraka manompo anao eto. Eo an-tananao ny fiainanay, eo an-tananao mandrakizay zahay, ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy hoeto ny herin'Andriamanitra, la herin'Andriamanitra manasitrana, la herin'Andriamanitra mamonjy ny fanan'ny olona, la herin'Andriamanitra mitondra fanafahana, la herin'Andriamanitra mitondra fakakana, la herin'Andriamanitra mitondra fanasitranana. Asianao eto Andriamanitra fa tsy miova ianao ho maly sy anio ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Hotoizantsika ny fampona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fidarana anankitelo no hoentsika manatanteraka izany. Aoka hafana fo amin'ny fampona ny tompo ianao. Alefazy. Alleluia, alleluia. Dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoko, na ianao tongety na anao izay ao tokantranao manona ny fiadanana tompo sy ny fahasoavany aminao mandrakariva izahay ho mariky ny fifandraisantsika tanana dia ndaontsika hiaraka nofanofa ny tanantsika. Alleluia. Misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voaloha toko 5:12 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manana ny zanak'Andriamanitra no manana ny fiainana, fa izay tsy manana an'Andriamanitra dia tsy manana ny fiainana. Izany ten'Andriamanitra izany androany dia efa anao, satria nahoana vao nanomboka nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao dia efa zanak'Andriamanitra no sady manana an'Andriamanitra. Sady izany ve manana an'Andriamanitra ianao ka ao anatin'izany dia tokony ho faly ianao, tokony ho rava ianao, tokony ho diboka faliana mihitsy ny fonao amin'ny fanatrehana an'Andriamanitra, satria efa an'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, Andriamanitra ny tompon'ny fiainanao. Sady izany ve andaontsika hiaraka ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Hideran'Andriamanitsika amin'izao ora sy fotoana izao manasantsika rehetra andao hiara hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitsika ao anatin'ny hira fiderana. Raha tonga eto ianao androany zanak'Andriamanitra ianao dia raha ho amin'ny fonao rehetra Jesosy, dia raha ho amin'ny sainao rehetra Jesosy, ho anao izay ao tokantranao ihany koa dia raha ho amin'ny fonao rehetra Jesosy zanak'Andriamanitra ianao sy anary anao Jesosy rehefa tena ataonao amin'ny fonao rehetra ny famponao an'Andriamanitra dia hiditra trehatra amin'ny fiainanao izy amin'ny androantsy. Ndao ary araka hiteran'Andriamanitsika tompoko. Sakunia palia siara bunda no menau aya ni udita su let's get dia neni tu neta na palina watatu kauna nunta sana panu meza sina melanda tanda reta vita ku let's get dia neni tu neta na palina watatu mani sirapa ni mana na
faliana otatako olona zay tsy tantaratiko anlenaranao fanarana manakely ho analamino etsy le andiany nitoko entanentana faliana otatako fa misy ravanao manananaza so sarosindrano mifariko sy avina fa misy ravanao manananaza sarosindrano mifariako fa misy ravanao manananaza so sarosindrano mifariko sy avina fa misy ravanao manananaza sarosindrano mifariako fa misy ravanao manananaza so sarosindrano mifariko sy avina fa misy ravanao manananaza sarosindrano mifariako misy ravanao manananaza so sarosindrano mifariko sy avina fa misy ravanao manananaza sarosindrano mifariako sarosindrano mifariako sarosindrano mifariako. Alleluia, asyti atanana mafy ho an'Andriamanitra. Raha tena falitiko ianao amin'ny fanananao an'Andriamanitra dia asiorakora fifaliana hoentsika anehoana ny fifaliantsika amin'Andriamanitra sady izany ve Jesosy dia tena tia antsika izy satria nafony ny ainy noho ny fitiavany antsika ka noho izany ianao ihany konkoa dia manambara hoe fitiavana an'Andriamanitra amporofoy fa tena tia an'Andriamanitra ianao ninina zavatra miseho tsy sakiala amin'Andriamanitra satria ahoana tiantsika Andriamanitra sady izany ve andaontsika mbola iorakoraka ho an'Andriamanitra alao tia tanana mafy be izany ho afaminezantsika voninahitra an'Andriamanitra dahoary. Manana nawe tikwe teso 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 manana nawe falha for manana nawe falha for tantana nawe tu jam zori tau falha for tuana nawe falha for tantana nawe tu jam zori tau
Jesose Manutus Sawa Ulami turu cara Fala patata Teu sorriso Fala pamana na we Dena tua na we Se socio Fala mana na Fala patata na we Teu sorriso Sono na nori tu we Era burra banyawe Era burra banyawe Era burra banyawe Era burra banyawe Eu aria, bola mandi wan se sosik, por fuan se sos fatena tian se sosenau. Eu ar. Eu ia. Aleluia, siura kura kama pewa se sosi. Ratena na tono funorecha, fampuna na Andriamanitra tan fiterana, itanao Jesosy. Ary efa hitanao Andriamanitra fa tena tia anazy ianao dia anjara ny mikarakara ianao. Tsy ho very zany ianao, tsy ho re zany ianao satria Andriamanitra dia fitiavana be izy sady zany ve andao porofotsika mikira amin'ny androandroantsika fa tena tiatsika Jesosy. Tena mamitsika Jesosy. Ka na inona zavatra miseho amin'izao fiainana izao dia mbola toky an Jesosy fontsika. Andao itentsika hoe tompo tiako ianao ianao ny fiainako, ianao ny fifalian'ny foko, ianao no asambarako. Makasitraka anao zay Jesosy eo. Indresaina fitiavana anao. Tena tiana amin'ny fonao rehetra ianao Jesosy eo. Sy ala anao zay. Makasitraka anao zay Jesosy eo. Aleluia, aleluia. Sotra Jesosy eo. Sami Jesosy eo. Ianao no fiainanay Jesosy. Fifalian'ny foko ianao Jesosy eo. Asamba
rahan'i Jesosy ianao. Anatenan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao rehetra anao satria natianao Jesosy. Misaotra Tompo, misaotra fanahy masinao. Epitsangana iantsika no iaraka ivavaka anamafy ny falorantsika ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Ilainy ianao tena manaiky fa hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany tao hivavaka azy. Tompo Andriamanitra, ndreto izay fiangonanao amin'ity mariny amin'ity andro androany ity, miaraka manolotra amin'ny fiainanay momba ny rehetra hoe ho atananao zahay Andriamanitra. Matoky izahay fa horaisinao tsy ala aminao tokoa izahay, ary tahiranay olona manompo anao hatramin'ny farany ianao. Tompo, matoky ny fiasanao lehibe eo aminay izahay. Androany dia isy fanafana lehibe ho ataonao eo amin'ny fiainanay, ka horava ireo mpanao sakana, amin'ny alala toroteny dia horava mpanao sakana, amin'ny alala vavaka ataonay mpanomponao dia horava ireo mpanao sakana, amin'ny alala ty fotoam-pivavahana ity dia hita ny herin'Andriamanitra miasa ny rehetra. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Samy makatorantsika rehetra Tompo. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao indray iroso hitondra ny fanatitra izay fanomanitsika ho an'Andriamanitra. Afaka mitondra ny ampafolony izay nitahinanao ianao. Dia rehefa avy eo tatazantsika ny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Matoky fa raha mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra ianao ihany no hijinjany ny vokatra izany dia fitahina matretrika. Hira anankiray no hiarantsika manao dia ao anatin'izany tsika mandroso hitondra ny ampahafolokarena sy izay nitahin'Andriamanitra antsika tompoko. Alefa azy. Sachi la
roso avy hatranytsika ny amin'ny fandrenesana tenyandriamanitra ary orina ny tenyandriamanitra zay ambara dia inona fa isy aminareo atsapa fanafahana ireo sakatsakana nanolona dia ho ravy ary araka ny teniko aminareo samy mialantsika mihitsy raha tsy ravany sakana ka mitetony ity voatara bakteny zao fiangonana zao tsy amainina mafy be ve omentsika toerana tarika fidiarandreto ary raitsika pompon'andriamanitra pasteur mino izy tondra ny efatr'andriamanitra amin'ity andro androany ity. Alleluia. Dia ampifaliana ampitiavana be koa ny itsanganana eto raisinao fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra ny afahako mitondra ny afatr'Andriamanitra makasitraka andray aman-dreny Pasteur Adolphe Amivady izay namea izao fahafahana izao afaka hitondra ny afatr'Andriamanitra miarabantsika rehetra izay manaraka ihany koa ao amin'ny fahitalavitra na any amin'ny Facebook Andriamanitra ny ahitanao manatrika eto tsika rehetra androany satria ianao le tena tian'Andriamanitra handray fahasoavana tsy kisendrasendra no andrenesanao ty afatr'Andriamanitra ity fa ho anao mihitsy ho anao mihitsy ho anao mihitsy. Amen. Andeha hivavaka tsika tompoko misaotranao zay ry Andriamanitra avo indrindra no fitahinao sy ny fahasoavanao indray androany misaotra no fitantananao raha mbola afaka anambarany teninao mpanomponao misaotra satria velona ianao miaraka miketony herinao androany miaraka ny tenin'ny mpanomponao teo ampitariana dia izy tokoa ny fanafana lehibe izay ataonao mahary ny Andriamanitray velona ny Andriamanitray mitiny aminay izy androany ary amin'ny anaran'i Jesosy ampaginina ny feo Satana tsy manana anjara eto Satana amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra tompo fa miteny aminay ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo 90 ny andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 90 vakitsika ny andininy rehetra ato amin'ity salamo fa 90 ity ny salamo moa dia firana dia tsy toko fa fany itenenana azy misy andininy ndraiky 90 ato andeha ho vakitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra. Ny soramandry manao hoe fatokinan'Andriamanitra fototry ny soa na dia tonga aza ny fahoriana sy ny fahafatesana. Mikitama nataony Davida. Arovy aho Andriamanitra fa mialoko aminao aho. Hoy izao amin'ny Jehova tompoko ianao. Tsy misy soa ananako azo arina aminao. Ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany ireo ny olona tsara laza sitrako indrindra. Ho be ny fahoriana izay manovan'Andriamanitra takalony hafa tsy mba natra fa natitra ahidiny ao ary tsy mba ho tonony molotro ny anarany. Jehova no anjara lovako sy kapokako. Ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ao anjarako dia amin'ny tany mahafinaritra eny manandova tsara aho. Isotra ny Jehova izay manome sainay aho ary na amin'ny alina izay dia manana trano foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova eo kavanako izy ka dia tsy angozohozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy ravoravoan'ny fanahiko. Eny nofoko aho izay toetra tsy manana ia fa tsy ho fonao any amin'ny fiaina tsy hitany aiko. Tsy hamela ny iray masonao latsaka amin'ny lavaka ianao hampafantatra ny lalanainy ianao. Fa avokisa-pifaliana ny eo anatrehanao ary fahafinaretana ny eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Ambara aminao fa ty taona 2024 izay omen'Andriamanitra anao ity dia araka ny andininy fahenina hoe ny voafaritra ao anjarantsika dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Amen. Ny voafaritra ao anjarantsika, ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Matoa ny velomin'Andriamanitra tsika dia tsy hoe ny velomina mba ho ampijaliana. Hoe alao izy velona indray hiaritra ny mangidy tsy zany ry havana. Davida teto dia resy lahatra mihitsy nilaza Davida fa
arovy aho izy satria mialoko aminao Andriamanitra. Isika dia tsy tomina fotsiny hoe mba hanompo an'Andriamanitra, mba hoe hafantatra an'Andriamanitra, mba hoe tsy maintsy mivavaka fa izany no mety amin'ny fiainana e. Na ihany koa hoe izany hono e, mila mivavaka fa hanino andravana ny sakana. Fa araka ny teny Davida hoe mialoka aminao aho ozy Davida. Izany hoe tena ilayntsika zany. Tsy hoe ndray alahantsika tonga aty am-piangonana dia hoe mivavaka e, ohatrany hoe mahafinaritra fotsiny le mivavaka. Na ihany koa hoe le fiainana aloha sao dia ampizaliany devoly raha tsy mivavaka. Fa Davida dia nanana fiainana mihitsy hoe nialoka izy tamin'Andriamanitra. Amen. Tena fialofany Davida Andriamanitra. Aleloia. Matoa moa ry avany Davida nanoratra an'izy io dia izany hoe tena traikefa fahatsapana ny ainany teo amin'ny fiainany. Andriamanitra dia mitondra antsika ry havana amin'ny fahatsapana tsara be, mihoatra noho izay niainanao hatramin'izay. Amin'ity taona ity averiko ihany ny sofina rehetra izay mandrehady izao. Matoa zasy ianao velomin'Andriamanitra ry havana. Dia omen'Andriamanitra ny anjara tsara araka ny 9:4 manao hoe ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Amen. Mbola misy amintsika ohatra ny tahatsinao zany. Aiza, ahoana? Izany ny voasoritra, izany ny voafaritra ao anjarantsika ry havana. Mety ozy angamba ianao hoe raha ny tantara misy pastera ohatra ny tena hoe dia izany tokoa ve ho tonga amin'izany ihany ve zany? Fa milaza aminao androany misolo tenan'Andriamanitra ity taona 2024 ity. Nomen'Andriamanitra anao, novelomin'Andriamanitra anao, dia voafaritra ao anjaranao, dia amin'ny tany mahafinaritra. Eny manandova tsara ianao. Aleluia. Amen. Aleluia. Davida nilazany izany kanefa tsy ho azy rery zany, fa ho azany, ho anao koa zany. Amen. Zao ny teneniny hoe arovy ao Andriamanitra ny 9 fa mialoka aminao, zany hoe isika zany tena tokony anatepo, tsy hialoka amin'ny zavatra hafa-tsy Andriamanitra. Aleluia. Ny ahafantarana ange hoe tsy mialoka amin'ny zavatra hafa-tsika dia izao hoe ninona misy eo an-tanana, ny hitan'ny maso ny nofontsika na tsy hitan'ny maso ny nofontsika, na misy ananantsika na tsy misy ananantsika, satria Andriamanitra tsy hita maso. Averiko ihany, Andriamanitra tsy hita maso ny alofantsika ry havana. Dia izao hoe tsy taitra isika fa mijoro tsara fa ny voafaritra ao anjarantsika dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Tiako mba ho ataonao tsenjery zany ary averimberitsika kely zany mandrapatabotry ity toriteny ity. Ny zavatra moa raha tsy impolo eo izay vao tena tadidy miverina impolo. Aleluia. Amen. Andeha aritsika aloha amerina 9 hoe ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Izay tapany voalohany izay ihany no andeha ho tenentsika ary manomboka izao dia ataontsika tsy miala eo am-bavantsika izany, fa ho fiainantsika izany, dia ho tanteraka amintsika izany androany amin'ity taona ity. Marina izay lazain'Andriamanitra fa voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Amen. Aleluia. Isa 2:3. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Amen. Aleluia. Fanamariana izay lazaintsika ihany no tanteraka. Na zavatra hafa mihitsy ary no mitranga kanefa miteny zavatra tsaritsika dia ino no tsy maintsy tanteraka. Aleluia. Tandremo tsara ny amin'ny teny aloako ny vavantsika. Tandremontsika tsy hoe influencer na hoe tratran'ny zavatra miantranga misy ka atosika izany hiteniteny foana, na hiteny zavatra hafa hoe loza sanatria ohatra, na hoe zay vao dia tsy fahombiazana ilay tenenina satria izany no misy ozy ianao ka zay ny zava-misy. Isika tsy miaina amin'ny zava-misy fa isika miaina araka izay lazain'Andriamanitra. Aleluia. Tianao iova ve ny tantaram-piainana? Anisan'ny mandrava ny sakana voalohany aloha izany dia izao hoe ny fialofana amin'Andriamanitra ry havana.
ny fialofana amin'Andriamanitra. Maninona hoe azafady? Ny fialofana amin'Andriamanitra tandremo tsara hoe misy zavatra maro ao ananatsika tanjaka, amen, vola sy ny sisa dia ozytsika hoe mandrimandry voan'ny vato any amin'ireo vola betsaka ireo. Mialoka amin'ny vola zany a. Toy izay ianao hoe tena mivadika totoandra ihany satria ohatrany tsy dia misy ny vola. Fa raha mialoka amin'Andriamanitra isika riavana dia izao manana fiadana antsika, tsy matahotra tsika na ohatrinona na firy ny isan'ilay vola na betsahan'ilay vola hitany masontsika. Atsangano hoe tana izay mahita an'Andriamanitra. Okitsika tsy handeha arak'izay hitany reto maso reto. Ireo mason'ny nofo ireo tsy afaka mahita ny zavatra Andriamanitra riavana. Fa raha sahidy sy hialoka amin'Andriamanitra isika dia izay nolazain'ny Jaona 2:7 manao hoe fa raha ino isika dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Amen. Alleluia. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana ozy izy Davida? Tsy misy soananako azo oharina aminao. Maninona hony? Hozy angamba ny sasany hoe za kosa manana sprinter 10 ataovy amenna ihany aloha. Alleluia. Za manana camion be dia mialatsina hoe efa tafy. Inona tsony moa fa efa nanako zao fa tady riavana fa tsy misy dikany raha zavatra hitany masontsika. Ary izay koa tsy tokony atainantsika hoe na misafotofoto ary nisan'ny matsika dia izao hoe hitany masontsika misafotofoto fa tsy misy antony anatrehan'Andriamanitra io. Maninona hoe? Alleluia. Raha oharina amin'Andriamanitra, ampitahaina amin'Andriamanitra, ampifandanjana amin'Andriamanitra, ny mananam-be ireo olona maro izay miandany amintsika, fianakaviana, fahaizana, volarena sy ny sisa dia tsisy azo oharina amin'ny fahatsaraan'Andriamanitra riavana, tsy azo oharina falebiazan'Andriamanitra riavana. Amen. Hozy izy Davida hoe mahafantarintsika moa raha iverina kely nazava ny tantaran'io Davida hoe tsy misy soananako. Hozy izy Davida hoe tsy misy soananako. Tsara ny mananjanaka fa azazany ny reharehana. Tsara ny manana fiara fa azazany ny reharehana. Tsara ny manam-bola fa tsy zany ny mampitonga anao amin'ny zesta hoe efa betsabetsaka izy ihany any amin'ny banky any manana banky firy misy an'izany dia izany ny mampirehare. Entiko ampaherezana anao koa hoe ka tsy misy koa any amin'ny banky dia hozy ianao hoe ilofika tsy miankina amin'ny isan'ny any amin'ny banky na tsy misy ny any amin'ny banky fa misy foana Andriamanitra. Na inona misy na inona tsisy samy tsisy mahita azy ny masontsika fa sambatra izay mialoka amin'Andriamanitra. Sambatra izay mialoka amin'Andriamanitra. Sambatra izay mialoka amin'Andriamanitra. Mafana mihitsy ny foko miteny an'izany. Amen. Alleluia. Tsy misy soa azo oharina. Alleluia. Samy itsika mandiny tena. Inona ilay mampirehare kely atsika ao? Inona ilay mahatonga atsika mahita tory tsy mahita tory? Betsaka ny vola dia nesona be tsika. Misy problema iain'ny sofina dia manomboka mitaitaina amin'izay tsika dia tsy mahita tory. Izay ny mahatonga ilay tension'ny olona amin'izao miakatra sy midina. Satria fa na iain'ny vaovao ratsy dia miakatra. Tsy hainao anie izany. Mahay vaovao tsara midina. Normal. Dia tsy fantako koa izay toy andretrarehetra fa isika zanak'Andriamanitra, isika tsiraray avy eto androany dia sotomin'Andriamanitra, taritin'Andriamanitra hoe handaontsika. Handaontsika. Amen. Handao isika. Amen. Handao isika. Amen. Handao isika. Amen. Hialoka amin'Andriamanitra. Tsy hiankina amin'ny zava-misy sy ny zava-mitranga. Za manokana dia tena namangy an'izany Andriamanitra. Raha tonga teo amin'ity tenin'Andriamanitra ity tena mangy Andriamanitra. Fa maninona ny miovaova ny fahasalamana. Fa maninona ny miovaova ny atao-potsika. Fa maninona tsika ny kalma indraindray misafotofoto. Satria maninona
tratra ny zavatra mitranga enitsika hoe tonga anao trzao ndray hony e tonga anao trzao ndray hony e misy an'izao ndray hony e tsy fantatra zay mbola izy sy tsy misy ihany fa zay misy ihany ny olona raha moriavana tsy manompo an'Andriamanitra mba mahalala manana mokon-doha misy olona zao mpisotro toaka be foana izy a za kory tsy manenjika misotro toaka tsy izay fa na misotro toaka ianao na tsy misotro toaka dia tianao Andriamanitra tianao Andriamanitra ary fanamarina dia zao tsy misy olona na iray azy mahay manala ny tenany ao anaty fahotana satria ny olombelona mihitsy nefa manana natiora manota riavana ary na kiasa teo afaka azy za tsy miteny aminao hoe miala amin'ny fahotana fa za kosa miteny anao hoe manatona ilay mpanafaka amin'ny fahotana fa izy no anafaka anao. Alleluia, amen. Teniko foana zany hoe tsy tany am-piangonana ihany ny olona dia efa nafantatra hoe ratsy zao zao. Tsy ny fitenenana ny olona hoe aza manao an'izany rangahy aza manao an'izao ramatoa izany no afaka anazy. Ny zavatra tsapako ary mba fandiniana ary betsaka ny olona matsapa an'izany hoe ny zavatra andrarana ny olona izany vao may maharombotra ny olona mahadaladala ny olona ary porofony tamin'ny andro ny lalàna zany riavana fa araky ny trangany lalàna natonga ny olona voakitikitika ny saina raha tsy nisy lalàna tsy nisy fandikan-dalàna noho izany dia zao ho anao zay miaino ahy mety mieritreritra angambo ianao hoe natokana ho an'ny olona masina be ny mandeha mivavaka tena tout à fait le contraire tena milaza aminao ataon'ny olona marary salama hoana ny hopitaly fa ny olona marary mila makany amin'ny hopitaly ny olona manana retina mila makany amin'ny hopitaly tongeto ianao mahatsapa fa ao anatin'ny fangetsana tsy ny famelohan-tena ny zava-dehibe fa tianao Jesosy ary tianafaka anao Jesosy izy le tena tianao izy le tsy mba manameloko anao izy le tsy mba miampanga anao izy tsy mba manilokilika anao fa vonona izy anafaka anao raha mety anao. Izany ny fitiavan Jesosy riavana. Ny olombelona riavana dia tofoka ny olona rehefa manao tsy mety anao. Manisa ny olona efa mba impolo kosa zay feno ny kapoka. Fa ny an'Andriamanitra tsy mba tahaka izany. Fa na dia tsy miraharaha azy mihitsy ary tsika. Maika moa zany tsika manatrika eto izay mahafantatra an'Andriamanitra io. Efa nanolo-tena ho an'Andriamanitra io. Oka ianao tsy ho azo fiampangany devoly na ny laingany devoly raha vehivavy efa tsy tian'Andriamanitra tsony ianao. Tsy marina izany. Matoa ianao avelan'Andriamanitra mandalo izao fahasairana izao nga izy tianao tsony. Lainga izany riavana mpamitaka ny devoly tianao Andriamanitra any ary ireo olona marobe izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra tsy mahalala ny momba azy kanefa tena tiany izany olona izany. Tiany izany olona izany nomeny fanomezana izany olona izany. Jesosy no anarany. Nofatsihana teo amin'ny hazo, nokapohanony ny aretiny. Izany natonga an'Andriamanitra nanao an'izany satria nahoana? Hitan'Andriamanitra fa mangidy ny ainan'ny olona eto ambonin'ny tany. Fa izao nomen'Andriamanitra tombon'andro ianao. Anisany afaka ao anatin'ny fangitiana. Tsy hijaly tsony ny tantaram-piainanao. Ny 2022 anao. Ny voafaritra ao anjarako dia ao amin'ny tany mahafinaritra. Alleluia! Amen! Riavana izany no ataon'i Jesosy nataoko tao anaty tsy haiko ny tsy hiteny an'izany satria ny olona mety mieritreritra hoe ny fivavahana nge dia natokana ho an'ny olona masina fa zavatra tsapa aloha dia izao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny olona tsy vitantsika rery ny anovany tantarantsika androantsika zao dia horavana reo sakana tsy vitantsika rery no anovany situation antsika fa tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra tsika vao iova situation antsika raha mandeha reny amin'ny lalantsika na misy volamena na misy tsilo na misy voninkazo dia izao ihany ny assurena riavana dia izao ny miaraka amin'Andriamanitra ny fampitatana amin'Andriamanitra izany ny anoazoazo ka na inona trangan-javatra ka eo amin'ny fiainanao dia izao hoe Andriamanitra ihany no mahay manova ny tantara rehetra. Andriamanitra ihany mahay manova ny situation izay mahatonga antsika paherezina hoe okontsika atoky tsy hijery ilay zava-misy normal be fa tsy voavahantsika io satria voafetra isika. Alleluia. Amen. Alleluia. Riavana hozy izy Davida hoe tsy misy soananako azo oharina aminao. Io teny io dia manapirofo fa tena nanana traikefa io Davida io tamin'ny fiainana. Natsapany hoe eritrereto io Davida nefa lasa mpanjaka ny toerana ambony indrindra eto amin'ny fiainana angamba zany hoe filoham-pirenena mpanjaka izany ambany daholo ny ankoatra fa izy no
faratapony fahefana raha kilasy sosialy dia izy no ambony indrindra eo ambaniny avokoa ny olona rehetra fa tsy nyrehareta vita hoe sambatra ny ao fa satria lasa mpanjaka efa tafitany ao satria lasa mpanjaka tsy misy tahaka tsy ariavana tsy zany naloka vavany io lehilahy io fa izao ny teny manao hoe tsy misy soananako azo oarina aminao. Alleluia, amen, alleluia. Raha tiantsika io anjara tsara izay nomanin'Andriamanitra amintsika amin'ity 2022 ity, ireo sakana rehetra hiala amin'ny fiainantsika dia aokantsika hanana toe-po tanteraka ametraka an'Andriamanitra ho ambony ao amin'ny fiainantsika. Amen. Ho apetraka antsika ho ambony Andriamanitra. Alleluia. Tsy hoe rehefa vita ny ohatr'izao izay avao any amin'Andriamanitra. Ozy ilay fitenin'ny olona hoe vavaka sisa. Fa andao ataontsika hoe Andriamanitra numéro 1. Tsy amainina ve? Andriamanitra numéro 1. Zay tsy vita aloha tsy vita fa rehefa fotoanako amin'Andriamanitra. Rehefa fotoanako amin'Andriamanitra, ninninna dia izao ajanoko izany. Ny olona tahaka izany ry havana mametraka an'Andriamanitra hoe izay ananako rehetrarehetra tsy misy soa mihoatra no Andriamanitra. Tsy misy soa mihoatra no Andriamanitra. Ny ananako rehetrarehetra tsy misy soa mihoatra no Andriamanitra. Ny olona tahaka an'izany dia ho tanteraka amin'ny fiainany. Amen, amen. Natsapanao ary hoe zange ohatra mbola zao avy mbola tsy milamina amin'ny fiainako hoe tsy hoe rehefa kristianina ny olona tia mba fanamariana kely. Misy zao ny olona dia mamono tena fotsiny amin'ny adalan'ny hafa. Tsarovy fa tompona ndraikitra amin'ny fiainantsika. Mety io fiainantsika io dia tsika no erany. Tsy mety io dia tsika no erany. Tsy afaka nilika amin'izany izy hoe nataony dadanay ny natonga an'izao. Dia teny kotsika hoe nataony devoly. Eny nanaony nataony ny devoly. Nanaony nataony izao rehetrarehetra izao. Fa afaka manapa-kevitsika. Raha ny tantaran'i Petera sy Jodasy dia tena nampahery anao hoe raha nisy lehilahy tena ratsiratsy toetra tao amin'ilay mpanaradian'i Jesosy tao dia anisan'izany Petera. Petera mpandaingalainga. Petera maka ala, mireare. Toetra ny Petera daholo izany rehetrarehetra izany. Nefa izy apôstôly. Izao aloha fanamariana. Raha ireo namanao ireo no jerenao dia tsy ho sitrana mihitsy ianao ary tsy hihinana fanafody. Raha raisitsika ao hôpitaly ity fiangonana ity dia izao hoe mifantoka amin'ny fitsaboana ny tenantsika, mifantoka amin'ny mpitsabo antsika, fa tsy mifantoka amin'ny aretin'ny hafa hoe nana le rehetra izany nen'ilay ataoko haiko izany tena raha zao mba zao ve mpivavaka androndra kely aleko tsy makany. Aiza le retsika any amin'ny hôpitaly ny olona dia miteny an'izany ohatra hoe jerety aretim-be an-dranony eto amin'ity fandriana ity marina raha andeha ilefa. Fa raha fatany tsara fa ao no misy ny fitsaboana ho azy, ao no misy dokotera hitsabo azy sy fanafody ho azy, tsisy raha izy aretin'ilay eo amin'ny fandriana ilana. Fa mifantoka izy hoe aiza ny ahasitrana azy satria tsy azo isalasalana ihany koa. Fa na marary mety nisy maty mihitsy ary tao dia tsy azo isalasalana ry havana. Fa misy sitrana tao nivoaka ny hôpitaly, misy sitrana tao anisan'izany ianao. Ataovy amen, alleluia. Misy sitrana tao anisan'izany ianao hoe teneny hoe za le sitrana hoe amen, alleluia, alleluia. Tsy misy soa ananako eo amin'ny teboka io azao. Tsy misy soa ananako azo oarina amin'Andriamanitra. Alleluia. Na tsapanao aza hoe zany edy ngaman Jesosy efa leo anary reto zange mivavaka foana nefa ohatra mbola tiany adalako, tiany adalako, tiany adalako. Non, tsy leo anao Jesosy. Tsy leo anao. Teneny ny tenanao. Tsy leo anao Jesosy hoe amen,
Andriamanitsika rehefa mijery azyzany dia ozytsika hoe Andriamanitra ve tsy efa leo anahy zany tena mba te ho afaka kanefa tsy haiko e satria ny antony dia zao misy etape izay mbola tsy nandehananao ohatra hoe raha mitsabo tena ny olona dia hoe ity aloha no anona voaloha dia manomboka afaka le aretim-be ohatr'izao mihinana zao indray izy dia tonga fahatanjahana izay mahatonga antsika hoe mila mihazakazaka foana antsika mifampitatana amin'Andriamanitra misy dingana lalovantsika ao amin'Andriamanitra marina fa tsy mety zao zany zaza hoe ny olombelona zany tsy normal raha hoe hosoloana kosa izy kanefa tsy maintsy nandalo tamin'izany daholo ny olona soloana kosa aloha vao afaka nitsangana vao afaka malala hoe ho any amin'ny WC ho any amin'ny toilette mety hoe ara-panahy koa no resahako eto hoe mbola misy etape izay mbola tsy azo ny sasany ka natonga anazy mbola soloana kosa hatramin'izao fa tsy midika akory fa tsy tiany raina izy tsy midika akory fa tsy zanaka izy fa Andriamanitra mahafantatra hoe eto ny etapy ny ary ty tenin'Andriamanitra ity dia misintona anazy ho any amin'ny etapy manaraka ho any amin'ny dingana manaraka ry anaka ry hava malala zao ny tenin'Andriamanitra hoe ry anaka tsy misy soa anananao ane azo arina amiko eo mamanao tsara manana mama fa mbola tsara manana an'Andriamanitra. Amen. Amen. Ozy izy toy izantsika hoe 14 ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra atakalon'ny hafa. Halleluja. Averiko vakina hoe izy teo. Ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra atakalon'ny hafa. Ry havano. Ay kay ve ny fahoriana mpanjoana reny fahoriana manjoa antsika reny rehefa nanakalotsika fampitohy le teny hoe ozy izy Davida hoe tsy misy soa ananako azoarina amin'Andriamanitra fa zao raha mbola nanolo an'Andriamanitra zavakafa dia ho be ny fahorian'ny olona io fahoriana maro eto ambony tany io dia vokatry ny nanakalozantsika an'Andriamanitra zavatra hafa dia izany ny fototry ny fahoriana ry havana zany mahatonga ny Davida nilaza an'izany izany ny fototry ny olana eto ambony tany ho be ny fahoriana izay manakalo an'Andriamanitra ozy atakalon'ny hafa zany io fomba fiainantsika olombelona izay tsy dia miraharaha an'Andriamanitra ozy ilay fiteneny tsy mivaky loha an'Andriamanitra betsaka zao ny olona tia hita fitahian'Andriamanitra izy kanefa izy tsy dia mivaky loha an'Andriamanitra hoe miraha ho an'Andriamanitra tsy manao izy hoe to fanatitra ho an'Andriamanitra eny ataoko ihany rehefa tsy mivaky loha momba an'Andriamanitra manakalo an'Andriamanitra zao ane izay fametrantsika an'Andriamanitra ho ambony izay eo amin'ny fiainantsika dia anisan'ny fototra lehibe ry havana mampivoaka antsika amin'ny fahoriana averiko izay teny izay ny fametrantsika an'Andriamanitra ho lahara-pahamehana maninona hoe tsara mianatra tsara miasa fa raha Andriamanitra mbola ataonao deuxième rang mbola tsy maintsy isy fahoriana ihany fa raha Andriamanitra nataontsika voalohany saraka ny tenin'ny Davida amen dia anomboka hiala amin'ny fahoriana anomboka hiala amin'ny fahoriana anomboka hiala amin'ny fahoriana ty taona 2022 ty voafaritra ao anjarantsika voafaritra ao anjarantsika voafaritra ao anjarantsika teo amin'ny tany mahafinaritra andeha indray overintsika indimy izay alleluia toy ianao hoe ohatra mbola tsy tena tsara ninninona aloha izay mitranga ao dia tsy ao antsika izany fa efa izay ny lazain'Andriamanitra dia andao ekentsika izany amen izy no anova le situation sarotra ao antsika ny anovan'izany fa manaraka izay lazain'Andriamanitra tsika ahoana ozy izy ny voafaritra ao anjarako dia amin'ny tany mahafinaritra verina aloha ary fantoka tsara isa 2 ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra amen asioragoraka hoe mitra varavaran-tranonao ianao raha ohatra moa zany ka tsisy afa-tsy ianao reriny ao dia ataovy mafy be mihitsiny raha misy olona ao
dia izao hoe mangalà mangingina any amin'izay tsisy mahita dia resao ny tenanao. Tsika mila miantso fivoriana ho an-tenantsika, aza variana amin'ny olona any. Raha tianao no tafita amin'ny fiaina dia aza mifantoka amin'ny fiainan'olona fa mifatoa amin'ny fiainanao. Halleluja! Amen! Amen! Halleluja! Azalozana fantoka amin'ny fiainan'olona hoe ary zaresana ohatra ny mampimebe dia mananina dia zaho dia mitantara momba fiainan'olona eo na mampime izy na tsy mampime izy ahoana ho inony izany. Halleluja! Tsy mampitombo ny fahasoavana eo amin'ny fiainako izany. Tsy mampivoaka aho amin'ny zavatra tiako hatongavana izany. Fa mifantoka amin'ny fiainako aho. Amen! Mifantoka amin'ny fiainako aho. Halleluja! Rehefa mifantoka amin'ny tena tsika dia mijery fitaratra dia fanindetsika misy amboarina etsy. Ataoko an'izao ry mba mahatsaratsara anazy. Asiako solomaso dia metimety. Ohatra izany. Amen! Satria mifantoka amin'ny tenatsika isika. Amen. Amen. Mbola namafisany Davida eo amin'ny Salamo 9:20 andaovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. 9:20 Sao voasoratra sambatra izay manana an'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manatenany Jehovah Andriamanina. Amen. Raha antany antsika hoe iza mba tiantsika hanampy antsika, aza mitomany ary rehefa tsy nampiany tatato e. Tsy potika ny tantaram-piainantsika na tsisy olombelona eto ambony tany na iray aza milatsaka hanampy anao. Ahoana moa izay no tafavoaka e? Tsisy fanampiana fa any ivelany. Alléluia. Alléluia. Tsy manana fond fa ny fond, meilleur fond. Le meilleur fond, c'est Dieu. Andriamanitra, Jesosy, meilleur fond ry havana. Raha manana azy ianao, manana zavatra rehetra fa hanampy anao izy. Hanampy anao izy. Hanampy anao izy. Hanampy anao Andriamanitra. Amin'ity taona ity hanampy anao mihitsy Andriamanitra. Ianao mihitsy le tena ho ampiny. Amen. Aza mitanondrika antsony hatramin'izao dia mbola tsy nazoko dia telefônina hoe hoavy le fond. Aza taitra amin'izany. Ahoana ny hiratsika? Inoko mataitsy, inoko mataitsy. Amen. Ninina mitranga dia aza taitra. Aza taitra. Amen. Farakaraka ny zavatra mitranga no ialofana amin'Andriamanitra. Arakaraka masarotra ny situation ry havana, fo mahay alofana amin'Andriamanitra, fo mahay andadizana amin'Andriamanitra, fo mahay azakazana amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny meilleure solution. Andriamanitra ny vahaolana tsara indrindra. Amin'ity androany ity ampamaranana ny tenin'Andriamanitra dia andravany sakana amin'ny alalan'ny vavaka tsika. Fa izany teny rehetrarehetra izany dia efa mampianatra antsika, mampiditra antsika fandravana ny sakana. Raha mbola malahelo foana ianao dia malahelo ny fiainanao. Mba tonga saina amin'izay. Hozy ianao hoe rariny kosa raha mampalahelo. Reny ve dia tsy mba hampalahelo anao dia mitodika kely amin'iny ianao. Le zavatra efa lasa dia iny ianao dia nalahelo. Fa rehefa tsy malahelo tsika fa courage tsika. Zay le tenin'Andriamanitra hoe miravoravo amin'ny Jehovah. Io tsy le mandindihy ihany fa le foko tsy malahelo. Raha mitanotrika ny foko fa tsy ravoravo dia tsy azoko mihitsy izay iriko. Raha misy alahelo fatezerina fakalanao. Blocage tsy ahitako zavatra izany. Fa ninina mitranga manodidina circonstance mitranga dia ataoko tsy misy fiantraikany amin'ny foko izany. Na misy safotofotom-piainana rao fa iravoravo amin'Andriamanitra aho dia ho azoko izay iriko. Ho azoko izay iriko. Hialoko amin'Andriamanitra. Hijery an'Andriamanitra fa tsy hijery ny trangan-javatra eo amin'ny fiainako. Na tsisy nininareo na moyen ary na ambany zéro. Tsisy nininana izany nge zéro e. Fa mbola misy ratsy lavitra noho zéro, moins 3, moins 1000, moins 10 000. À l'infini, moins à l'infini. Moins à l'infini, ozy mpanao matematika mahay an'izany. Izany hoe mbola any esorana, any mbola lavitra. Rehefa moins izay dia ananalatsosa izany. Hoe niatso mbola taky ninona. Mety ohatr'izany hoe nitrangan-javatra eo amin'ny fiainantsika ry havana. Voalohany indrindra aloha dia izao. Ary io ny ankiviny.
itsahanao amin'ny falaty sa misy amin'ny tena itsahanao mba falaty ary riko ny akiviana raha mba teo tafita ihany tsy maintsy miala amin'ny akiviana alefaso miala amin'ny alahelo miala amin'ny fakalana reo aloha ny ady ve tsy maintsy resena amen tsy ny avanareo ny ady veriseranao tsy ny dada toy izy mihitsy ange tena nanao obstacle tena nasininy mihitsy iny tena namely mafy namely mafy taky ninona ary izy ka tsy mety kivy ianao tsy alahelo ianao tsy akahaly ianao zay rehetra nataony ianao ivadika fitahina daholo menatra sanga iay fahavalo ry havana amen halleluja halleluja manao vava ho anao ve ny olona eno fotsiny zany satria manatsofina moa dia mandre fa tsy atao manimba ny fiainana ozy ny fitenin'ny olona sasany ohatra zao hoe mivadiny manitsakitsaka azy na manisy ratsy azy mafy mihitsy tia manjoany amin'ny ataon'ny vadiko diso zany raha izy ny nanota izy ne zany miditra any amin'izay mamafy zay nijanjainy fa tsisy idiranao zany matetika ny olona atsika olombelona hoe nanao ratsy atsika ny olona dia nanao ratsy le olona izy nanao toetra ratsy dia tsika tonga dia miditra be hoe tena mafy tia manjoa aty raha vavy tsisy mafy ohatry tia marina dia efa maninona sao avy nataony dia averiko ny fanazavana diso le izy ahitsikely izy mampalahelo satria izy namafy izy ngeny nanao ratsy isa zany no ijinja fa tsy ianao zany ho mila matakatra ianao amen halleluja amen ndraindray dia voafitaky tsika misy famitana ary raha fantatsika marina na afaka atsika tsoandevy ry havana halleluja zao no ohatra ataoko raha ireo olona rehetrarehetra ireo hiara iteny amiko hoe madama lasa mivadika kisoa ianao eno fa no ohatra za tsy tezitra amin'izany tsisy raharaiko an'izany fa raha tapitra ny fitenenan'ny olona dia manontany anareo atompoko mivadika kisoa ve za valio hoe lasa kisoa tapoka ve za eto ambony estrady eo satria ny olona rehetra tsika hatramin'ny arivo olona dia ny eurakoraka hoe kisoa io dia lasa kisoa ve za fa rehefa izaho amin'izay no anakisoa ny tenako eo alako ny lambako dia eo asiky rambo dia hitrongo tany zay avo lasa kisoa azonareo ve zany aza malahelo amin'izay lazain'ny olona anao aza miraharaha izay lazain'ny olona mikasika anao teneny akaiky anao hoe za tsy raharaha zany tsony amen saly ve natao tsy mampahita tory ozy mivadika hoe ianao lasa ratsy tarebe dia azo atao mampalahelo anao zany fa vao may karakarao ny tenanao hoe ho hitanao tsara fa zany tena tsara tare amen fa tsy ratsy tare hoy dia tomambe anao dia lasa ratsy tokotrany ane rehefa vao nyraisinao le izy fa aza mandray an'izany amen raha io rakoraka daolina tanàna hoe zany nge reto dia loza mihitsy rery aleloy mpivavaka masirasira ko na masika koa raha molona zay ny mpivavaka masika aza miraharaha an'izany ny mpivavaka mangidy be aza miraharaha an'izany ohatra be le teneniko teo hoe raha ny teny izy hoe kisoa zany no tena tsy tiatsika hoe alika marina aloha zany sa tsy marina aloha tsika mba samy mandinika kely aloha ndraindray atsika dia nahenao zao dia maniny setsy misakafo vavany hoe zany nataony atao zany sihatra mihitsy ny ambavavo tsy rariny mihitsy zany zay ve dia ampisihatra satria mantsy mbola misy tsy fahatakaranao tokony sakafo tsara zao lasa tsy nihinan-kanina dia nidiran-drivotra satria nahenao n'le teniny tenzihatra ny vavony vavany ohatra zao hoe tsy ampahafiriny koa reny jerenge le kirariny ny kavina anaovany hatramin'izay mivavahana zay be lokomena matsiravina
ry havanao aza miraraha zany ianao. Amen. Halleluja. Natonga nale teny mpisorotoka, ny mpisorotoka tadidiko ilay izy. Ny olona raha riavana mpisorotoka be reny, izy efa mamy efa enjera, mbola tsy taitrany izy hoe reveko manja. Reveko manja. Izy amin'io efa mamy tsy mahita lalana, tiatenena zany tsy maninona zao, zakaiko foana. Ozy ny sasany hoe avelao ho avy zay ho avy. Ozy ny devoly tantara be reto ivoaketo fa tena olona lasa tena tsy laitra ninninina tsony reto. Tsy laitra ninninina tsony reto ivoaketo. Tsy laitra ninninina tsony reto. Na dia mitakoro-na raha fianakaviana samy teny narele tsy alehany. Dia ianao mahafantatra tsara ianao alehany. Satria zanak'Andriamanitra ianao. Matoy ianao manana maso mahiratra tsara dia manana maha izy ianao. Manana sofina ianao. Ny olona mandoha volo ohatrinona vao manao greffazina maso sofina inona. Ianao manana gratoy. Manana maha izy ianao. Manana ny Jesosy ianao. Manana ny Jesosy ianao. Manana ny Jesosy ianao. Wow! Halleluja! Amen! Raha tianao no tafavoaka, reo ny isan'ny blocage ady ve tsy maintsy resenao ny alahelo, ny akiviana, ny fakalana, fanomezantsiny, atsara ho fanomezantsiny. Za mantsy raha nampianarin'ny raika eo aman-dreniko a, mba tafita ihany mba ohatra reny olona lasa ohatr'izao reny. Ny lasa tsy azo rofina tsony. Ny ranonyraraka tsy azo rofina tsony. Raha ny zavatra nitranga zao tamin'ny janvier tsika zao efa février, dia nahita nisan'izany hatramin'ny marenaka mandrapiletika masoandro ary tsika. Hanovany situation ve zany? Hanovany tranga ve zany? Fa tokony fatohantsika hoe enona ny ataoko a? Hanovany tantara korapitso. Samy vonany amin'izay daholo. Satria zany ny andravantsika ilay sakana. Ary zany zavatra ampianariko zany a, tena mandrava ny sakana. Rehefa tady so falifaly ianao fa tady amerina le dia avereny kely misaitsaina amin'izay ianao hoe za le tian'Andriamanitra. Za le ohatr'izao. Dia manomboka courage ianao. Ny olona raha riavana tsy manatongotra sy tanana malemy any am-pandriana, mbola mahavita mianiany sy manao vazivazy mianiany. Ary ianao, inona ny mampakivy ianao? Inona ny mampitanondrika anao? Zany ve ny ampitanondrika anao? Aza manaiky an'izany ianao e. Ozy ianao hoe tsy lasa ohatra ny anina, dia malemy dia kivy tsisy tokony akivy ianao, tsy mananjony ho kivy ianao. Raha tianao no tafavoaka amin'ny fiainana, areo fakiviana. Itsao fakiviana. Reseo ny alahelo, reseo ny fahakalana. Aza mankala olona zany. Za tsy dokotera fa fantatro ara-tsiansa hoe misy aretina azo noho ny alahelo, misy aretina azo noho ny fakiviana, misy aretina azo noho ny fahakalana. Ka raha resenao zany gaga ianao ohatr'izao, ohatra tsy nina ilay fanafody fa ohatr'ny sitranareta. Halleluja! Sitranareo olona. Amen. Amen. Hitako fa miova ny tantaranao e. Sa mahita fa miova ny tantaranao e. Hitako fa miova ny fiainanao e. 2022 voafaritra ho anjarako dia ho amin'ny tany mahafinaritra. Amen. Halleluja. Satria tsy zany atonga an'izany. Misy ny anjarako a. Aza telo efa ampianarana teo. Rehefa izaho a ny anakisoa ny tenako, dia izay vao lasa kisoa. Sa tsy zany? Fa niza anakisoa anay eo, rehefa tsy manakisoa ny tenako a, tsy ho lasa kisoa mandrakizay. Fa olombelona foana. Amen. Halleluja. Ry havanao, ity taona ity no sokafan'Andriamanitra. Na inona mitranga eo, na aretin' inona io, na tsy fantatro izay mitranga eo, zay tranga eo avela ho avy zay ho avy. Tô mikikika mihitsy akaikinao, avela ho avy zay ho avy. Tsika nge mila miady amin'io fiainana io e. Fa tsindrino lava isan'andro zao. Sa tsy zany?
angavana nandray zanakao marina hoe ohatr'izao ndre ny zava-misy ary marina hoe fa tena mitsangana mihitsy ianao hitsangananao tozy ianao avela ho afy zay ho afy toto sara eto ampianariko an'izany alefa azy mitsangana kely aloha haingana alefa azy mianaritsika izao mihinam-panafody mandray hery mandray fahasoavana manala ny sakana avela ho avy zay ho avy avela ho avy zay ho avy voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra fa ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra Halleluja! Halleluja! Amen! Mbola tsy mipetraka ianao, akopio amin'izay masonao. Saintsaina ary. Jerevo io ianao fa mahafinaritra misy ianao. Zany saintsaina izay mieritreritra izay fanaratsian'ny olona any. Mbola izy foana izany rapitso hatramin'ny farany taona isy ratsy foana ianao izy vao voaratsy foana fa izao tsisy fiatraka any aminao tsony izany. Halleluja. Akopio masonao nomboka falifaly hatrany amin'ny aingany am-po ianao. Halleluja. Halleluja. Amen. Jerevo tsara ny tenanao, jerevo olona mahafinaritra be, fiainanao mahafinaritra be, ny ankonanao mahafinaritra be, feno fitahiana tsy takatry ny saina ny fiainanao. Halleluja. Amen. Halleluja. Saintsaina ihany, alefa azy toy izao fisaintsainana. Ozy tenin'Andriamanitra araka ny fisainany ihany ny toetrany. Izany araka izay sainiko ihany no mitranga amiko. Halleluja. Amen. Tenena hoe ry fankalana tsy namako tsony ianao. Fakoviana tsy namako tsony ianao. Ry mpametsiny tsy namako tsony ianao. Tsy miaraka aminao tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Ny alahelo tsy namako tsony. Halleluja. Amen. Taontsika hivavaka amin'ny teny tsy fantatra. Ora shariri baba raba baba. Ora smamba ragadi baba yaskaridi baba. Resamba ragadi baba rasaba baba. Regedi baba yasaba ragadi sho. Regedi baba yasaba ragada sharibo. Regeda saba ragadi baba raba baba. Ride saridri baba yashari baba. Ora saba ragari shariri baba. Ora gadi baba yasara baba. Ora gada skaridri baba baba. Ora gadi shara baba baba. Ora smamba ragadi baba yashari baba. Ora saridri baba ragadi baba. Ora gadi baba yasara baba. Ora gadi baba yasara gadi baba. Ora gadi baba yasaba ragadi shorobo. Regedi bora shari garidri baba. Regeda skabara gada shababa. Ora gadi sabara gashariri. Regeda sabara gayasa. Ragada shababa rababo. Ora smamba ragada shari baba ragedi. Regedi samba ragadi baba. Ora gadi baba raskari dri baba. Regedi baba yaskari dri baba. Ora shmaba ragada baba yasa. Regedi baba yasari karishi. Regedi baba yaskari di baba. Regedi baba yasaba ragayasa. Tu izany vavakao aza miteny gasitsony. Ianao zay mbola ianao zay nandray batisa fanahy masina, mivavao fanahy masina. Izy nanova ny situation, mivavao fanahy masina. Oragadi shari baba yasa, rigadi shara baba.
Ora sambaraka di baba, regedi baba ya sambaraka sharaba, regedi sharakari di baba, regedi baba ya sambaraka di baba, o regedi baba ya sambaraka di shai, regedi baba ya sambaraka di sharibai, o regedi baba ya sambaraba, o regedi baba ya shariri babai, o regedi baba ya skari di baba, o resamba Ragadi baba, uregadi baba ya saragaya, uregadi baba ya sarababa, uregadi sharagada sabaragadi sho, rigedi baba ya sambaragaishi, rigedi baba ya saragadi sho, regedi baba ya sambaragaishi, regedi baba ya sababa, uregadi baba raskari dri baba. Hallelujah. Amen, amen. Afaka mipetraka moramora ianao. Aleluia. Farany dia izao. Maninona moa no tsy avela no manomboko izao dia tsy ho namantsika intsony ny alahelo, ny fakiviana, ny fakalana, ny fanomezan-tsiny. Anankiefatra veriko tsara, ny alahelo, ny fankalana, ny fakiviana, ny fanomezan-tsiny. Rehefa tsy minamana amin'ireo tsontsika ary tsy miaina amin'ireo tsontsika, tsy maintsy mahombytsika. Averiko tsy maintsy mahombytsika. Tadidio tsara, matotsika nampahirezina hoe raha nanao ratsy ianao ny olona, ohatra hoe nangalariny tsy fantako izay ny azo nangalarina tany amintsika tany, na nisy ratsy tsy haiko tonga hatraiza sy hatraiza mihitsy io. Ka amin'ny fotoantsika manaiky hoe nasiany ratsy dia ny kontroleny zany ny fiainantsika, no feheziny zany ny fiainantsika, satria te hifiatsika izy. Ohatra hoe naratsiny teo mason'ny olona ianao, amin'izay ianao tafitohana, fa rehefa tsy nirarahinao zany na dia nanaratsy ianao teo mason'ny olona raha le olona, fa ianao tsy nanaiky ho fehezin'le izy, tsy taitra ianao. Dia izy nanao an'izay action zay, marina zay lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe aza mety ho fitahana. Ny akamaroantsika dia voafitaka tamin'izany. Zany ny atsika fiainantsika hoe tena voafitaka ianao dia lazainao fa ianao vomafy satria naratsian'ny olona, nanao vavava be, aiza ve dia mpiara-mivavaka ve dia manao ohatran'izany ve, tsy rariny mity sy ny sisa sy ny sisa, tsy ariavana. Voafitaka tsika raha mbola zany ny ainatsika, satria izy ny namafy, izy ny nanaratsy atsika, isika zany no ijinjy. Mialatsiny amin'ilay fitenena hoe inona ki. Azonao le izy. Alleluia. Ianao inona naratsiny teo, inona ki. Ohatra mety any mampiasa an'izay amin'ny fotoana ohatr'izay. Tena sombaindry zareo ny loatra izao anareo hoe nanisy ratsy ianao nge izy e. Dia izao no teneninao, izay ratsy nataony ihany Andriamanitra mirepare azy. Fa mivavaka mba tsy hivaly aminy izay nataony. Fa satria izy ny namafy dia izy no ijinja. Tsy ataoko mikontrôle intsony ny zavatra ataon'ny olona. Amen. Toy izany hoe raha vitako izany dia sambatra vitanao zany. Tovy amen. Amen. Satria mahery izay ao anatinao. Ary rehefa avy eo tsika dia androaka izany devoly izany hoe za reto ohatrany tsy voafiako mihitsy le foko aza miteny an'izany intsony. Fa manomboko izao ianao raha hiteny ihany dia izao tenenina hoe tsisy tsy voafiako izany ty tenako ty. Ozy ny olona hoe za tsy voafiako ny vavako, non, voafianao io. Tsy voafiako mihitsy ny anahy ny kiboko. Voafianao io. Ataovy amen. Tsy voafiako mihitsy ny any fihetseha-poko, voafianao io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy voafiako mihitsy tsy fananam-bola, voafianao io. Tenena akaikinao, voafiako e. Satsura mihitsy ianao, voafiako e. Voafiako situation rehetra. Manao zavatra izy manao zany. Alleluia. Tsy namana intsony ny alahelo. Androaka an'izany tsika izao. Amen.
teneny ny tenanao hoe tapitra ny alahelo tapitra famezatsiny tompona ndraikitra ny fiainanao ianao tsisy olona azonao mena tsinona ray azy mamelahy tena ty zavatra ty betsaka ny olona diso hevitra za se dia manaratsaratsy fiangonana zany tsy vavahako tsony zao ny toetrany ny pasteranay toetrany mpiara mivavaka aminay dia hoentiny anatrian'Andriamanitra hoe normal Andriamanitra raha tsy hanaraka anao ka dia ho any amin'ny afo be dia zao ny valy ny teniny anjely hoe tsy normaly mba dinina hoe le olona etino ianao nona tokony hisakafo dia ny olona miteniteny foana dia le varinao na tsiponao normalna ve zany zavatra zany tompoko tsika tsy Andriamanitra fa olombelona mba antaniko atsika hoe nona mafitsika ny andro efa ao amin'ny roa nona tsika tsy sakafo dia sakafotsika efa vita voahomana tsara ny teniteny be le olona ta tsy haiko izay ny teneny dia nalainao varinao dia natsipinao natsipinao ohatr'izay ane ry havany ohatr'izay ny dikan'izany hoe ohatr'izao ny toetran'ny olona dia tsy hanompo an'Andriamanitra raha le olona ny tompony dia tsy hanompo an'le olona zany kanefa zadiny koa fa rehefa manompo an'Andriamanitra dia tsy anjely ny miaraka manompo an'Andriamanitra aminao fa matoko izy manompo an'Andriamanitra mialatsiny aminareo fa zany mahita fa ny olona ratsy toetra indrindra dia aty am-piangonana misy anazy ka za le kisa ratsy toetrako haiko zany mbola tsara toetra daholo izy matoa tsy mandeha mivavaka tsy mila mpanavaka fa mbola mahay manavaka tena angambany fa matoatsika makaty amin'i Jesosy dia tsapatsika hoe misalitsika hoe za tsy vitako le izy mila mpanafaka Jesosy no anafaka amen ka zagagy ianao hoe tony efa mivavaka firy taona efa zao ny toetra mivavao azy fa zany ny atao hoe minoko tena ny alako amin'Andriamanitra ka mety ohatra hoe nasaina ny sotro n'le ranom-panafody izy dia natory fotsiny izy fa tsy nisotro dia mbola mibotsina be foana ny kibony le toetra ratsiny izy zany toy ianao hoe raha zany ohatra ny tsy mivavaka tsony grave erreur fa izy any tokony apresiatsika indraindray mampalahelo le samby vavaka dia miteny zao ve mbo mivavaka zao ve mba anina reny efa anina mihitsy reny eo am-piangonany tsy ala ohatra anay ihany diso zany fa rehefa mandroso ny olona mandray anjara ny olona miakatra etapo ny olona raha ianao zao tsy ary nanao baolina tsy zay nenanao fa saina manao golina mba mahay mitsoraka kely any angamba ianao farany rehefa tonga le baolina dia mba mahay mitsoraka kely ianao satria asaina manao inona tsy ary nanao golina tsy zay nenanao ianao fa anao ramatoa misy ramatoa anankiray ramatoa i bebe ianao golina golina ianao bebe dia bebe ataovy sérieux koa bebe ve ny atao golina bebe ve eo mo bebe za baolina ny vehivavy lehibe ty ianao golina ka na tsy mbola mahay mitsoraka hatrizay nenanao ianao mety manay kely ihany satria nampanaovina golina inona ty natongavana hoe ny amin'ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra atsika tsy hoe efa mety tanteraka fiainantsika ka omena zany fa izao omen'Andriamanitra atsika zany mba hahafahantsika mivelatra hahafahantsika miatsara voarainao ve zany amen dia aza tezitezitra mitoetra tsy mety ny ravavinao aza atao misy fiatraikany amin'ny fiainanao zany alleluia amen fa sambatra ianao raha fitahinao azy dia mba handray anjara nampy mba hahafahany inona izay mivavaka ho azy raha mahita tsy mety eny amiko ianao dia manampy ho afaka zany ny atsara toetra fa tsy mametsiny mivavaka ho ahy ianao anampy mba ho afaka amiko zany amen alleluia ankehitriny tsika dia hivavaka ho amin'ny fanafana ireo sakana ireo alahelo inona avy izy teo fakiviana fakalana vonina amin'izay tsika ahoana fomba fanalana azy tsika misaotra ny tompo fa androany amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana fanahy izay namatotra atsika amin'izany androany dia resy zany
tsy anao tsony mametsiny olona okizay nenrevy ihany ny fositra nenrevy ihany ny fositra okizay tenena akaikinao okizay ndreo arany lohanao tonomboka ivavaka tsika fona tompo na am'ireo famomezako tsy ny olona ifonako zany ndao tsika ifona ibebaka ndao tsika angataka famindrapon'Andriamanitra ny afiainatsika na memetsiny olona na kahalala olona ny alina sy ny sisa fona tompo mifony zay mifony zay mifony zay mifony zay mamindrafo aminay mamindrafo aminay mamindrafo aminay tompo mifona aminao zay mifona aminao zay androany dia mifonay rehetra ny fonanay ny am'ireo tsy fahatakananay nanaovanay foana vavanay ny petsopetsona na metsiny olona vavanay ny fonay izay nanana famezantsiny fankalana alahelo ankehitriny tompo tsy anayko fitahana tsony zay mifantatray ny marina androany meo an Jesosy ny fotsika androany a ho dioviny amin'ilay rany androany dioviny foko Jesosy hoe dioviny foko Jesosy aza maka laolona zany ianao ny amin'ny toetra tsy mety izay nataony izy raha mampalahelo fa mila entana mbavaka amen tompo mifona mifony izay androany mifony izay androany amin'ny anaran'i Jesosy mifony izay androany mifona tompony amin'ny famezanay tsiny misy aminay dia mametsiny mpitondra mametsiny ray aman-dreny mametsiny zanaka mametsiny mpanabe mametsiny olona rehetra tsy mahatsoanay zany manakana fitahiany zany fonanay fanomezantsiny ifonanay tompo ifonanay ny alahelo ifonanay apetrao amin'ny fonao ny tananao a dia roantsika reo fanahy sakana tenentsika tsara hoe reo fanahy mpanakana reo fanahy fahafatesana reo fanahy blocage fanahy ny alahelo amin'ny anaran'i Jesosy miomany ianao fa hiala amin'ny fiainanao zany miala reo fanahy blocage miala reo fanahy ny alahelo miala reo fanahy fakofina miala amin'ny anaran'i Jesosy miala zany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala reo fanahy fakofina miala reo fanahy ny alahelo miala reo fanahy fakalana miala reo blocage miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala zany amin'ny anaran'i Jesosy miokotra amin'ny anaran'i Jesosy miokotra amin'ny anaran'i Jesosy ataovy amin'ny fonao rehetra ny andresenao an'izany miala reo fanahy ratsy mamatotra ny fompitondra tahotra miala fanahy ny tahotra fanahy ny alahelo fanahy fakovina miala amin'ny anaran'i Jesosy fanahy fakalana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala reo blocage reo miala reo amin'ny anaran'i Jesosy 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 miala rehefa naratsy mitondra fahatezerana mitondra fahakalana mitondra alahelo miala rehefa naratsy mitondra fialonana mitondra blocage miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala zany resy zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala zany resy zany mivoaka miala fanahy ny alahelo miala miokotra amin'ny anaran'i Jesosy miala to zany resy tosika amin'ny anaran'i Jesosy miala ny hery-maizina rehetra miala satana tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy ravany sakana amin'ny anaran'i Jesosy ravany sakana amin'ny anaran'i Jesosy miala fanampanakana rehetra angina isika mihaino tsara nanisany natonga le fiainantsika tsy nety a satria niteniteny foantsika hoe loza mafy ny atoko fa miova ny fitenitsika ny version antsika hoe voafaritra ao anjarako a dia amin'ny tany mahafinaritra dia izao anefa tsy maintsy foanatsika reo teniteny foana izay nitenentsika reo sakana no nitenitsika raha niteny ianao fa maditra ny zanakao foany zany androany raha miteny ianao fa diran-doza dia foany zany
raha ny teny ianao fa mafy ny fiainanao dia foany zany. Atao fady ny vavanao ny teny fa mandalo fiainana mafy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa aingana. Vavanao ihany mamahazy. Vao le izy. Vao le izy aingana. Vao. Aza miteny maditra vadinao. Vao le izy. Vao le izy aingana. Vao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Vako ny teniteny foana rehetra. Zay nolazainy ny vavako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy foana zany. Foanana ny teniteny foana rehetra. Ravana ny teniteny foana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahafatesana, ny fandriganana, tsy manan-kery amin'ny fiainako zany. Foanako teniteny foana tamin'ny ankonako. Foanako teniteny foana amin'ny zanako. Foanako teniteny foana amin'ny asako. Foanako teniteny foana amin'ny ara-panahiko. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Aleluia. Foana amin'ny anaran'i Jesosy. Foana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsangana amin'izay ianao. Tsangana. Dia miratra. Dia manandra-tanana. Dia manomboka miteny hoe manomboka ny any. Ty 2022 ty. Ny voafaritra ao anjarako. Teo amin'ny tany mahafinaritra. Tsy izy ifandraisan'ny lasa tsony tantarako. Tantara hafa mihitsy manomboka izao. Ny voafaritra ao anjarako. Teo amin'ny tany mahafinaritra. Ny voafaritra ao anjarako. Teo amin'ny tany mahafinaritra. Salama tsara aho. Mahomby aho. Mahafinaritra ny tantaram-piainako. Manomboka izao. Sekondra hitenenako izao. Dia manana tantara tsara lavitra ny lasa aho. Ny voafaritra ao anjarako. Dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Andetsika hisaotra ny Tompo. Saotra anao izay Tompo. Halleluja. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Makasitraka anao. Makasitraka anao. Makasitraka anao. Ny voafaritra ao anjarako teo amin'ny tany mahafinaritra. Ny voafaritra ao anjarako teo amin'ny tany mahafinaritra. Amen. Ai ny Tompo. Eny ainy. Ny mandamina ny fiainako androany. Ai ny Tompo. Eny ainy. Ny manafarika mizary manjoa. Tsika rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Samiary makatoera tompoko. Halleluja. Dia hisorasika an'Andriamanitra ny fotoana teto amin'ny anaran'i Jesosy tondra fahasoavana mody ianao. Samy miarantsika matsy ny devoly raha tsy resy tanteraka.
ary ianao le voasolitra ho mpandresy donc le teka mafon'Andriamanitra ihany. Alleluia. Hira roa no mbola iarantsika manome voninahitra tompo eo am-pitsanganana dia marana ny fotoana isika rehetra. Alleluia. Andaontsika araka hitsangana iteran'Andriamanitra, andao ambaratsika ankiratra any fa tena tia an'Andriamanitra satria izy nanafaka antsika sady izany ve ny fifankatiavantsika androany dia tena hitan'Andriamanitra hoe maneho voninahiny amin'ny fiainantsika Andriamanitra satria ankatoavintsika sady izay teny nambarany teo sady izany ve dia andao ary iteran'ny tompontsika ao anatin'izany. Fitiavana tsy mba manavakavake, fitiavana Mera fianarana ohatsika Jesosy miaminy fitiavana tsy mba manavakavake, fitiavana Mifankatiave Nyulla manana ni fitiavane no afaka itsenasi Kafuna watsika Jesosy fawavisi Nyulla manana ni fitiavane no afaka itsenasi Mifankatiave
manamafy ho an'Andriamanitra. Olona afaka ianao a, olona feno fitahina ianao a, ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany fitahina zany a. Anao livraison eo amin'ny fitahina, eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, hiakatra sidina ny anjely a, aneo fitahina, aneo fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao a. Ndao mbola hitohideran'ny tompontsika ao anatin'izany hira izany tompoko. Ni fantona dayano seka tuna tamu lakane ni surprise na dayana we na makufi ni tuta na dayana pak buibe Manoli Prezon Nyakacha simiti na dewan yang tele Nyakacha simiti na dewan yang tele Nyakacha simiti na dewan yang tele Manoli Prezon Nazay kumanam now Libuang langsam tau Libuang ule Libuang bisa kule Wangsi kaja manche Libuang lanche Libuang na Manoli Prezon Manoli Prezon Nyakacha simiti na dewan yang tele Nyakacha simiti na dewan yang tele Nyakacha simiti na dewan yang tele Manoli Prezon Nazay kumanam now Libuang langsam zau Libuang ule Libuang bisa kule Wati kanya manche Libuang lanche Libuang na Manoli Prezon
Tavy mafy ny tiaka anao a ho fanomezantsika voninahitra ao n'Andriamanitra. raha io sotranao izay fa vita somatsara indray ny fotoam-pivavahana tamin'ity androany ity. Ankehitriny azy dia mametraka fiainana zao fiangonana zao eo an-tananao zahay. Tsy handalo fotsiny ity taona 2022 ity fa efa voafaritrao mazava ny anjara lovanay fitahina, fanambinana, fahasoavana, fahombiazana, fandresena, fakagana, fanasitranana, zany rehetrarehetra zany nataonao ho an'ny olonao noho ny amin'i Jesosy Kristy maty teo ambony azy fijaliana. Misaotra ray malala. Halleluia. Amen. Dia mirazantsika tompoko.